mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Almerabantsika tsirairay avindray tratra amin'izao fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity alahady ity a. Ifalianao anay hatrany ny mizara ny ten'Andriamanitra ho anao ary enoko fa mitondra voka-tsoa amin'ny fiainana tsirairay avy tokoa izany. Aloha hidirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Raha ny malala tsara ny zezan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny aja sy ny voninahitra. Ianao ilay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aminao ihany koa ny afatoan'ny sainay sy ny fonay rehetra. Izay atria ianao ny fahazavanay. Koa mety izy ianao posako izany fahazavana izany ankehitriny eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Tononona sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny voka-drasy ny spiritisme. Ho toy ny lesonantsika omaly mifototra amin'ny foto-kevitra ny amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahy voajanahary fotsiny ilay angano hoe ny fahafatesana dia fidirana fotsiny amin'ny dingana vaovao eo amin'ny fiainana hozy izy. Io hevitra amin'ny mpanompo sampy io dia nitsofoka tany am-piandohana indrindra tao amin'ny fiangonana. Izay niala tamin'ny fototra ara-baiboly tamin'ny fikasana ny ahatonga ny finoany ho takatry ny tontolo romanina lehibe. Ny teoriany amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahy dia iray amin'ireo fampindramam-bola izay nataon'ny Roma tamin'izany. Ary fanompo-tsampy mba hampidirana an'izany eo amin'ny finoana kristianina. Ny Matthieu moa dia milaza manao hoe aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa matahorana izay mahay manimba ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Inona ary ny tokony ho lazainy io andiny tokana eo amintsika momba ny fiheverana ho tsy fahafatesan'ny fanahy. Miharihary fa hanana olona mahatoky Andriamanitra amin'ny andro farany toy ny nananany hatramin'izay. Ary asehon'ny teny eto anefa fa tena mieli-patrana tokoa ny famotahan'ny Satana. Nanjaran'ny olony tsy hanao asany maizina ninona ny tompo, tsy tokony hilefitra eo amin'izy ireo naiza ampanao ody na manadiady an'izay manao azo tsinjin-javatra na reny mpanandro na manontany amin'ny maty ihany koa. Tsy maintsy nitoram-bato fato manko ireo olona ireo. Toa enjana ihany ilay sazy nefa natao iarovana ny Israely izay tsy hanompo andriaman-diso. Mamitaka sy mitarika ny olona ho amin'ny fivavahan-diso izy io ary mitarika ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra ho simba ary tsy manome fahafaham-po ny filan'ny fo izay lalina indrindra. Ny ara-panahy ny fototry ny tetiky Satana hisambotra an'izao tontolo izao. Fa Jesosy kosa noho ny fahasoavany sy ny heriny dia manafaka ny babo amin'ny fatoran'ny faharatsiana izay mamatotra azy. Ny finoana hoe makany an-danitra avy hatrany ny maty na dia tsy araka ny baiboly aza dia efa nisy hatry ny ela ary tena lalipaka tokoa. Ka sarotra ny olona ny miala azy eny fa na dia amin'izao ankehitriny izao ary maheno an'izany tsika. Mampiasa lahatsoratra vitsivitsy ny olona ary nalaina ivelan'ny teny manodidina mba hanamarinan'ny finoana mahakasika an'io. Saingy io fampianaran-diso io dia tsy mamela azy ireo voaharo amin'ny fitaka izay azon'ny Satana atao indrindra amin'ny krizy farany. Ilaintsika noho izany mamantatra ny baiboly. Ilaintsika ny mandinika ny fahamarinana ary mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina mba hahafahan'ny saintsika manaiky ny tena marina. Voalaza ny soratra masina mba tsy hahavery hevitra antsika fa ny tenin'Andriamanitra dia jiro hanazava ny fiainantsika rehetra ka ahafahantsika miala ny ao amin'ny fieritreretan'ny maizina. Iriko ihany koa ianao mba hitombo finoana amin'ny tompo halala ny fahamarinana indrindra mahakasika ny fahafatesana sy ny izay mety heverina ho fiainan'ny maty fa hijoro mandrakariva ny amin'ny tenin'ny fahamarinana. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'ny
lesona nomenao anay nio, mampianaro izay tompo azoto andalina sy andinika ny teninao, fa ao amin'ny teninao ihany dia tsy alo ao satria ao ny fahamarinana ho anay, ka ny manodidina anay izay hita mba hanana fifandraisana bebe koa aminao, ary koa hanana expérience vaovao mihitsy azy amin'ny fiainanay miaraka aminao, atsapanay fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra tokoa ianao ary marina. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.